Androany resaka point anankiray mety tsy dia mahafinaritra antsika loatra ny miaino azy na evitena koa no miresaka azy satria mety ho heverin'ny sasany hoe fanindraindrana devoly kanefa na tiana na tsy tiana dia adversaire anankiray tsy azo tsy niavina izy. Za tsy miteny hoe c'est l'adversaire fa isan'ny adversaire anankiray izay tsy azo hoditsita ary tsy azo ambanina. Misy tenina proverbe espagnol anankiray manao hoe le diable est très intelligent parce qu'il est très vieux. Veriko, le diable est très intelligent parce qu'il est très vieux. Ina ny teny hevitra ambadika zany ohabolana na oam-pitenenana espagnol zany dia ny hoe tsy hoe ny devoly tsy intelligent na manana tsaina mitovy amin'Andriamanitra, jamais. Ary tsy manana fahendrena sy fahalalana ambony mihitsy izy. Fa izao arakin'izay le hoe il est très intelligent parce qu'il est très vieux zany hoe tonga amin'ilay tenina ray aman-dreny pasteur anankiray efa nodimandry izy zay lolohavina tapony loha miteny hoe mbola tsy teraka ianao dia efa nisy ny devoly. Mbola tsy teraka ianao dia efa nisy ny devoly. Zany hoe manana traikefa sy mahafantatra tsara ny fonctionnement ny olombelona izy amin'ny traikefa nananany tamin'ny olona. Ka eo indrindra no tokony hananantsika fahamailona. Marina fa hoe isika tsy matahotra devoly, isika tsy mifotra ao anatin'ny devoly satria isika zanak'Andriamanitra. Tandremo ny firaireana sy ny fatokisantena, ny matoky an'Andriamanitra sy ny fatokisantena zavatra roa samihafa. Tsy hoe kory ianao zanak'Andriamanitra dia haosahasaha foana. Tadidinareo angamba n'izy roa ny fitopolo lahy rehefa nirahana nandeha nitory nitety vohitra sy tanàna dia niverina ampirehareana hoe nanaiky anay daholo ny hatramin'ny fanahy ratsy rehetra. Dia nanao recadrement na remise à l'ordre Jesosy hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra anareo. Zany hoe déplacé ilay tsy teny fifaliana fa lay matikambo. Ny tianao tenenina dia zao hoe io fahavalontsika io dia hatramin'i Jesosy aza nandramana. Nandramana. Zareo tsara ohatra ao anatin'ny vanim-potoana mialohan'ny Pasika antsika zao dia tary amin'ny kareny vao nanomboka rehefa naka fanahan'i Jesosy izy dia rehefa nisesisesy ilay fakapanaka tsy naomby dia misy teny ao manao hoe dia nandao azy izy aloha. Nandao azy izy aloha. Dikan'izay hoe mbola hipody izy. Mbola hanao tapody fo izy zany. Effectivement sanaparateo izy ny teny vahiny fa tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia nampitenenindray reto olona teo ambanin'ny hazo fijaliana reto mitovy exactement amin'ilay teny nataony tany anefitra. Ny tany anefitra dia le hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia mianjerahany ambany any. Fa voasoratra hoe dia izy andidiny anjely miaro aminao sy ny sisa sy ny sisa. Ary ao tsara le procédure, tsy procédure moa fa le fomba fiasa. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia hovao tonga mofo reto vato reto. Dia rehefa teo amin'ny hazo fijaliana indray izy dia hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia midina teny ianao dia vonjeo ny ainao ary vonjeo zahay. Tsy hoe mitsapatsapa an'i Jesosy ny devoly fa fantany tsara fa capable hanao an'izany io Jesosy io. Fa zay mihitsy ny tadiaviny pousseny provoqueny Jesosy hampiasa ny fahefana. Fa ny tiako atongavana dia ny hoe io ary le hoe dia nandao azy izy aloha. Io izy niverina indray. Zany hoe il ne s'avoue pas vaincu. Fa mbola mitady ny herika foana. Ny tiana tongavana amintsika dia zao hoe ny hafanapontsika sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra mahafinaritra
kanefa azadino fa misy adversaire anankiray tsy faly am'izany. Ary ao anatin'izany dia il va chercher tous les moyens possibles mba hahafahany mamandrika atsika. Ka zao aoko mailo tsika ny amin'ny hoe mety tsy hoe mety fa tsy amin'ilay zavatra frontal izay efa natao taminao ihany fa miova endrika indray izy mety amin'ny fomba hafa fa lay mode opératoire mitovy ihany. Dikan'izay zany dia izay ilay hoe mila mailo tsika, mila mitandrina tsika, tsy matoky tena na de ao zany titre mazanak'Andriamanitra fa araka le tian'i Jesosy hoe mifalia satria voasoratra any an-danitra ny ambarinareo zany hoe niankina tsika de Andriamanitra ihany. Zay tsy mitoky amin'ny expérience tsika. Aza mba mitoky amin'ny expérience nao misy antena za manana traikefa. Ny traikefanao tsisy dikany manoloana ny traikefany devoly. Le diable, il est plus vieux que toi, donc il a plus d'expérience que toi. Donc aza miakina amin'ny traikefa zany ninona expérience anananao. Fa aleo aza mihevy tena tony zazavao foana de miakina amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Aza matoky tena, aza mitoky tena fa aoka ho tahaka ny zaza miantehitra, miatoraka eo an-tongotr'i Jesosy. Fa tsy misy maharombaka zay am-pelantanako izy. Mahereza daholo ary.